Vaovao ny fanabeazana kosa amin'ity volana Desambra ity no ivoaka ny fanapahan-kevitra farany mahakasika ny raharaha lycée français Sadi Carnot Antsiranana. Raha toa ka hiatra tokoa ny fanakatonana izany lycée ao an-toerana izany dia mandrahona ny andahoana tanànana Antsiranana ireo mpandraraha sy ireo vahiny mpila ravinahitra ao anivon'izany tanàna izany. Ahina nefa ny sy ny fiantraikan'ny goavana eo amin'ny lafiny toe-karena ao anatin'izany tranga izany. Siravakaran-Andriamanala no mamitina ny vaovao eo amin'ny sarany Stefana Razafimandemy. Mandrahona ny andahoana Antsiranana ireo mpandraraha sy ireo mpila ravinahitra vahiny miasa sy monina ao an-toerana izay saika ray aman-dreny ny mpianatra eo anivon'ny lycée français Sadi Carnot Antsiranana raha toa ka hiatra amin'ny taom-pianarana 13 sy 14 ny fanakatonana ho any ambaratonga faharoa manomboka eo amin'ny kilasy faharoa ka hatramin'ny kilasy famaranana eo anivon'ny lycée français any toerana araka nambara ny collectif de défense du lycée français d'Antsiranana. Ahina isy fiantraikany ratsy eo amin'ny lafiny ara-toe-karenana toerana moa izany fanapahan-kevitra izany. Ny hôpitaly tsara le hôpitaly manara-penitra io tena tsara fisinana fandrosoana io fa tsy mandroso ny tanàna anankiray raha tsisy koa ny école d'éducation ary ny école mety teny daholo ny olona misy ny école gasatra zay fa ny investisseur zany ny tena resahanay hoe raha isamitsika fotsiny hoe eto tsy androso mihitsy nytsika hatramin'izay zany ny olona tsy tonga teto Antsiranana satria hoe ratsy ny hôpitaly zay ny resaha anisan'ny facteur hananovany hoe ratsy ny hôpitaly. Misy hôpitaly tsara indray tsika zao dia tsisy ray fampianarana betsaka zany conséquence ateraky ty zavatra ty zany eto amin'ny tanànany Diego satria Diego tsy hoe io lycée io ihany fa betsaka ny investisseur tonga eto. Ny investisseur malagasy misy ny tonga eto, ny frantsay ny tonga eto, ny italiana betsaka nefa tsy afaka ho tonga eto ny olona raha ohatra ka tsy manana toerana ampianarana ankizy le tonga lafatra ary ekeny rehetrarehetra zany diplôme zay mivoaka avy eo ka tsy vitan'izany ihany fa ty ananantsika zao ny industrie ohatra hoe ny secrène zao eto ny port zany tsy misy investisseur tonga eto io ny fianarana aloha natao aloha aty amin'ny lafin'ny ray aman-dreny zany raha ohatra mihidy io lycée inona ny zavatra miantraika amin'ny ray aman-dreny tsy maintsy mankany Antananarivo zany ny ankizy hianatra. Tsy akasitrahany ireo ray aman-dreny ny mpianatra moa ny voatery saraka amin'ny zanak'izy ireo. Mavesatra ho azy ireo ihany koa ny vesatra arabola raha toa ka tsy maintsy hampiakatra ny zanak'izy ireo aty amin'ny lycée français Antananarivo izy ireo. Manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana mba hisiany fanapahan-kevitra ara-politika amin'ity raharaha ity ray aman-dreny ny mpianatra eo anivon'ny lycée français any Antsiranana ka efa nisy ny fionana tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa ny tanteran'ireo ary hatreto dia mangataka fionana amin'ny foloany tetezamity izy ireo. Raha tsy ahivina ny 12 oktobra 2024 no nampafantatra ny ray aman-dreny ny mpianatra ny mpandrindra ny agence pour l'enseignement français à l'étranger na ny AFE ho an'ny faritra ranomasimbe indiana mahakasika ity fanakatonana ny sekoly ity ka isan'ny antony anaovan'izany moa ny avitsiny ny mpianatra amin'ny sokajy lycée ao an-toerana izay 20 monja raha toa ka tokony 900 izany. Atony faharoa ihany koa ny fanesorana mpampianatra misa enina ka ny 5 dia mpampianatra avy eto an-toerana ary ny iray dia mpampianatra mpila ravinahitra.